Tonga soa indray tao amin'ny fampahalalam-baovao faharoa mahitalavitry matv mbola pitsikina trano no iarabananao ary anolorana ihany koa ny vaovao amin'ny zatakariva izao tompoko lahy sy tompoko vavy ireo vaovao isan'ny isongadina ary aloha hampafatarana vetivety nisokatra tamin'ity androany ity ny vovonam-pirenena voalohany antoko TGV isan'ny anarana faheno ary vinavinaina hitondra ny lokony antoko TGV kosa mofo candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny jeneraly Kami Vital totosa tamin'ity androany ity kosa ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filoham-pitantana ny université teo aloha Andriamatoa Abel Andriamavandy sy ny mpitantana amin'izao fotoana izao Andriamatoa Panja Ramanuelina manasanao tompoko lahy tompoko vavy anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eo amin'ny tontolo ara-politika avy hatrany moa no isantarantsika ny fampahalalam-baovao nampiseho ny fahavononany anatanteraka hatramin'ny farany ny fifidianana ny senita no tanterahana androany tetsy amin'ny hôtel Carlton na tetsy Anosy ary ny fivoriana fanentanana sy fampafatarana ireo mpanao politika mikasika indrindra ny fifidianana izay fotoana fanana andresy lahatra ireo mpandray anjara ihany koa mofo nanao fanadihadiana Lova Ramanantsoa eo amin'ny sariny Christian Rakotondramanga. Tsy azo hidivirana ny fifidianana hanotanterahany komity mahaleo tena misahana ny fifidianana androany tontolo andro tokoa tetsy amin'ny hôtel Carlton Nanosy ny fivoriana fanentanana sy fampafatarana ireo mpanao politika ny mikasika izay fifidianana izay isan'ny nanatrika ity fitaom-pivoriana ity ny fikambanana afabe izay tarihany Andriamatoa Andriparany Solomaniraka fantatra amin'ny anarana hoe Dodo Michel. Zay dia milaza fa ity fifidianana ity dia izy ity ny 24 io zany 24 juillet io misy io aminay zay dia efa hitanay mihitsy fangambany tsisy afaka miala amin'ny otsony enge satria hitatsika fanany firaisambe eran'izao tontolo soara dia efa tena hoe ho atao ty zavatra ty ka zay dia tsotra ihany ny teninay oka aloha tsy dia le eritseritsika loatra no avoakatsika amin'ny mpanao gazety sy ny namany isan-karazany zay azahoantsika amin'ny resaka ity everiko fa tsy zany tsony amin'izao fotoana izao fa ny tena mety raha ny eritseritsay dia izao zay moa efa tsy tao anatiny ihany ka dia tsara ny fanina dia ho avy ny fifidianana dia vonony zay ny faninana amin'izay mifanandrina aminay eo efa nataonay keo zany mantsy. Isan'ny nodiniana indrindra izany ary ny mikasika ny raharam-pifidianana ny zotra-pifidianana ary ireo didy amandalana fe azy nanamarika ny fotoana ihany koa ny ady-hevitra izay nahafahana nandinika ireo disadisa sy nahafahana nandresy lahatra ihany koa ireo mpanao politika nandray anjara.